Madame Monique, salame! Ino tompo ianao madame Niva? Avy namainka andrareva tazy afa tsy salama izy. Aizany dia andalo tanàna misy havana fa manoroso aloha. Somary maikamaika. Za vao nahavita kafe mamay be aho. Sady vao avy nanao mofo grefy vao mafana i. Karaha misy mofo dia tena dia raina tompo tsy sakafo maraina mantsy fa namonjy ilay taxi be maraina. Dia zao ndray mbola andeha hamonjy ilay manaraka fa sao dia tara ilay vavaka amin'ny 2 volana am-piangonana. Fa haiko hoe miafy be mihitsy anao amin'ity fanaovana ny asany tompo ity e. Andao mandroso makaina kely aloha. Ao fa aseko aterilenay vao motor efa aveo. Ay manana motor enay vo. Tsara ny tompo. Bebe lasantsy ihany nefa somary lavidavitra eto ny fiangonana. Mahatonga any amin'ny GLE anao ny mbola nalavidalana izy. Ay karaha izy ihany sao dia mba afaka kely mandalo any Ivandrika ny fahafolon-karenan'ny madame Clara fa tototra be hoy izy dia tsy afaka mandalo. Sa misy olana aho fa aseko manao ny service-nao mihitsy izy androany fa mahonena loatra ny mahita anao mivizavizha amin'ity raharaha-piangonana ity. Ino tompo manokana ianao raha vavy rehefa izany ihany dia andeha hivily ny lafy ihany koa natitra ny valopin'ny monsieur Fidy fa akadimy be zao izy amin'ny opération lasopy. Ay ka tsy ho tara ilay vavaka indray ianao raha mbola andeha hivilivily be. Ery sa misy olana zany fa ianao ihany io ty le kafe aloha. Misaotra tompoko. Ka mandeha vao tonga mandrifatra. Ay marina zany. Andro miditra aloha fa mangatsika le mofo e. Misy katsaka kely vao nitazako koa entina ho an'ny ankizy. Ary tena manitra zany lokanao zany madame Nivo. Efa manokona atoandro fady anga. Ianao maika nefa raha tsy zany hoe mijanona mihitsy aloha misakafo atoandro e. Nanao akory itra aho fa nivonoko le akolantitra be ako tao. Ao fa raha malemy izy mandra-pandehananao dia ampitondraiko ianao tolokany teraina. Dia mba haterinao any amin'ny pastera ny vody akoho. Zay. Ary akoho nga zany lokandry za fa tena rekotra ty mihitsy ny fofony. Tongolo zany ty. Tongolo ahoana ke? Tongolo gros oignon. Oignon ve lokandry? Eno tsy mino tena. Dia ny hodiny natonoko patana dotra mpamanitra ny loka. Tena ohatrin'ny akoho ritra mihitsy aky fofony. Vonololo daholo zany ty. Fa natondry ahoana kina natono anazy? Natonoko any hafa. Hoe mba jereko zany fa tena te hamono lolo any toto berta koa. Nasiko jaba. Inona? Jaba zany fa amonona lolo. Rehefa tiany ny fiarahamonina hoe akoho lokany dia asiany an'izay dia mino tokoa izy. Rehefa tiany indray izy nombo ritra dia asiany ity dia mino indray izy. Nohaniny ty amin'iny efa lasary manga sy tongolo dia ny hodiny natonony teo apa. Ve izay zany mampamanitra akoho ritra anasiko. Tsy mba fofona tongolo zany efa ela ihany nanendasako tongolo izay. Jaba zao ny fiainana azony ty vonololo. Io ohatra le sary lefa le sipa kely amin'ny FB reny ihany. Mody manao milailay kely ry any amin'ny restaurant dia sambatra be mihitsy aty amin'ny grand restaurant. Voaka dia maty lako ny papasosy. Eny ary. Anka ny tena fitsoka dia ampidirany trano le akoho patanao. Dia idio ny trano rehefa miditra dia idio tsara sy karetsaka. Mbola miantoka ny herinandro tsika io akoho io. Raha sitrapoko mihitsy dia nandrahoiko hatramin'ny volony. Sao rehefa misy kafe vonona keo amindreo fa maharary be loha. Mitondra siramamy fotsiny tena dia milamina. Ay dia ronono kory ty. Tena lany kely vao kafe ako tato sao dia mba misy vovony ao amin'ity ao. Mahay dia saribao kely kory ty fa tena mando le kitay fa za miantoka rano skopy. Ho any vila nga tena? Fa ahoana ke? Tairo ty mba hiaraka amin'ny teatra tsy mahazo fotsiny fa mahavesatra be very ty le etako ao. Manga be telogony le. Telogony? Dia mba manampy kely lasantsy iray litra zany ndry. Ataovy matotra. Tena matotra be mihitsy ka. Fanja niakatra be mihitsy ny vidiny lasantsy ary ny tomobile chargé mandany lasantsy be mihitsy. Tena ivontsy fa io miresaka amiko io. Nataonao aizy vontsy fa tena tsy hainao io. Tena mivadika be le. Tena tsy zaka ivadika fa ny fiainana niakatra be daholo ny vidim-piainana. Noho izany dia tapitra mihitsy ilay kodian-drano fa izay mba te hitaingana dia mandrotsaka kely. Niakatra ny vidim-piainana. Fanja angety fanja. Sao dia very tena fa meganina laolaolahy. Raha ny taxi brosy ny endry tsy maintsy nandoa frais any. Tsy marina fa lesaka ataondry frais raha omena kely anahy e. Mba fantatry ty moa ny antony rako amin'ity. Mba sitrane zany le frais ako mba atao sakafo. Tairo fa tsisy fifampitsinjovana intsony sana ato amin'ity tany ty. Ka zay le fifampitsinjovana. Ilazana isika rehetra fa ny fitsangatsanganana saika natao tetsikarion dia avadika eto tokotany-piangonana. Ny fiaraha-misakafo saika natao amin'izany dia ho avadikitsika fa ifadikanina manarapenitra. Ho antsika rehetra vao asa amin'ny fahatelopolo taona niasany mpitandrina dia ilazana mba hivatsy vary sy laoka fa ny sotro sy vilia ihany no zaraina. Nanambara ihany koa ny fikarakarana ilay opération lasopy sy kaiky fa noho ny fiakarany vidina siramamy sy ny paty amin'ny fomba mahatalanjona dia lasa lasopy détoxation paty sy kaiky sans sucre ajouté no azontsika amin'ilay vidina billet. Zay te azo kaiky amin'ny mamy sopy spécial misy paty dia manampy 3 arivo ariary. Filazana mamy zao miavatsika raha leva dia nandahoantsika rehefa nararina androsy ny enimbola. Ho satria lavidavitra ny misy azy dia ataontsika surzoma rapitso alatsinainy ny famangina fahoben'ny fiangonana. Ny vola famangina kosa dia alefantsika amin'ny mobile money. Ho anareo izay any ivelany ka manatrika live an'izao fotoam-pivavahana zao dia mialatsiny afa tsy afaka ny volanareo any amin'ny banky tsony fa miakatra be mihitsy ny frais fa misy fomba fandefasana vola tena tsotra sady aingany ty atoloko anareo. Tap send no anarany. Télécharge anareo finday anareo fotsiny ny application dia ao nareo ny mandefa ny vola amin'izay mba raisiko Airtel Money na Orange Money mandeha tongotra dia tonga maka azy tsika iketsy. Ilazana isika zanakapelezana rehetra any Canada, USA, Europe, etsy La Réunion kely La Réunion, etsy Comore fa ny tap send dia manakely any aminareo any. Ampiasaony code vonjy 200
360 dia mba misy 5 € gratuit ataoko frais sakafo amin'le rehefa manatitra famangina dia mba manatena mafy anareo tompoko amifaraisana anjara tsy am'fatitra leva ihany fa mifamitana an'ity fiangonana ity indrindra fa zahay aty Madagasikara toko dia efa mihinana epangony ohatra nanatany ianao rovontsy ho antsika izay manana compte tapitapy dia any Madagasikara dia azontsika atao ny mifandefa vola amin'ny compte io ny tombontsoa azo avy amin'izay dia alantsika an'ilay mitondratondra vola be ary koa dia mora be izy raha oharina amin'ny any amin'ny banque satria ny transfert dia manodidina ny 300 noho ny vidanana ny vidin'ny PPN be loatra dia nanavara ihany koa ny fianakaviana leva fa tsy misy feretatory fa tsy mahavita manolotra kafe sy mofo atika tsony zareo ary noho ny vidanana lasantsy be loatra ihany koa dia tsy isy fandevenana fa dia ho asitriky ny angonana fotsiny ao avaratranony izy ka rehefa tapitra ny ady lehibe any Ukraine dia izay izy ho aterina ny fahasandrazana ny Befandria farany nefa tena zava-dehibe ny rakitra ny tsy paipaika ny fahaforokarena izay voatonona rehetra eto amin'ity fiangonana ity manomboko izao dia tsy TTC tsony fa hors taxe sy hors frais noho izany dia manomana farafahakeliny ny arivo ariary mihoatra ny tokony homena isak'izay manolotra ianareo fa tsy ondry vavinareo akory ka za foana ny antoka ny frehako sy ny sakafoko isak'izay mandeha ho fampandrosoana n'ity fiangonantsika ity na izany rehetra zany aza dia mbola derahina ny tombo fa lehibe ny voninahiny amen